Ankafaliana tanteraka no anaterako ny arahaba ho atsika tsirairay avy tonga ato amin'ny trano fivavahana androany manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy zay manonona ny fahatsarany Kristy ho an'ny tsirairay avy. Amen. Galasiana bavy ao anatin'ny volana vaovaotsika ary mbola ao anatin'ny fivadikanana tanteraka, fivadikan'ny Daniela. Iza no niaraka nanao fivadikanana niaraka taminay? Halleluja. Ho hitanao ny vokatra io fa ombadika ny fivadikanana tsy maintsy misy fandraisena. Amen. Le ady tsy mety resinao hatramin'izay ho resinao amin'izay. Ary indrindrindritsika ao anatin'ity loha hevitra an'io ty. Ny loha hevitra antsika dia inona? Iray volan'ny fanafahana. Wow! Ao anatin'ity iray volan'ity zany tsika na inona fanahy mety hoe namatipatitra anao anio amin'ity volan'ity, anio dia efa hiasa sahady zany fa mandritry ny'ity volan'ity tsy maintsy mangorineta anareo fanahy mamatra ny tananao sy ny tongotrao ary tsy manana safidy izy fa tsy maintsy mandeha izy. Amen. Iray volan'ny fanafahana, volana marsa dia volan'ny fanafahana. Ndao tsika ijery tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Exodosy 7:7 sy ny 9. Exodosy 7:7 sy ny 9. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: Ary Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainana noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony dia efa nidinao izao amonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronosy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebozita. Nahazo tombony zay namonjy fifadikanana, nahazo tombony teto tamin'ny zoma maraina fahafatra. Efa nizaraiko teto any io fa Andriamanitra mame révélation foana. Rehavana malalo amin'ny tompo ny fanafahana tsara indrindra dia ny fatakarana na ny fahalalana. Amen. Ny fatakarana, ny fanafahana tsara indrindra dia ny fahalalanao zavatra anankiray. Ny zavatra anankiray rehefa fantatrao dia tsy tafiditra amin'ny intsony ianao. Azonao ve ny tiako tenenina? Efa fantatrao raha ohatra hoe ndeha ataontsika hoe afo be zany ny orana dia miakatra ny rano, dia tamin'ny mbola tsy nafantatra ianao nandeha nirobo-drano ianao dia tsy fantatrao hoe misy lavaka aneo aloha dia latsaka tao anatin'ilay lavaka ianao. Fa tamin'ny nanomboanao nafantatra hoe eto amin'ity le repère misy lavaka eo dia tsy andeha eo tsony ianao fa hijery lalana hafa ianao dia tsy ho latsaka ao anatin'ilay lavaka tsony ianao. Tsika zany ohatra ny matory tsy ho latsaka ao anatin'ilay lavaka tsony ianao satria maninona? Mahafantatra sy mahalala. Rehefa mahalala ianao dia tsy ho diso lalana, tsy ho latsaka ao anaty lavaka ianao, tsy ho tafitohana ianao fa efa hitanao ny lalana tokony alehanao. Ny anton'izao fitombavako zao dia tsotra zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe aza mafoy ny fiarahanareo miangona. Ny antony dia tsotra, fanoronanareo ny lalana. Tsy voatery hita lalana foana ianao na mieritreritra rena zahay efa manana expérience. Tsisy olona tanteraka zany, tsy maintsy efa latsaka tao anaty lavaka ianao. Dia ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao ahatonga antsika hitan'ilay lalana dia tsy ho latsaka ao anaty lavaka tsika sy ianao. Amen. Raha lasiana bavy ny tanitsika dia samy mba ho tafavoaka amin'ny fiainana, tsy zany raha ny eto an-tany. Akoatrany hoe ny tanjona principale dia hoe ny amonjena ny fanahintsika. Zay samy teo voavonjy daholo. Zay ny tena antony arahantsika amin'ny vavaketo, amonjena ny fanahintsika. Tsy vitany hoe itsika sy ianao ihany no voavonjy fa mba ho voavonjy koa ny fianakaviantsika rehetrarehetra. Amen. Satria noho ny finoantsika dia ho voavonjy koa zareo. Sasany tsy faly amin'ny famonjena ny fianakaviana.
za zany androany mila olona mentanentana e, mila olona manao amenina mafy a, arakaraky ny fietanetananao no mampivoaka ny fahasoavana ty anatiko. Raha eo ianao variana mandinika fotsiny fa tsy sasany hoe inona ary ny eritreretra figue degré ary ny solomason'ny pastery. Rehefa namalalo amin'ny tompo a, rehefa namoaka ny zanak'Israely tany Egypta Andriamanitra, dia nisy tanjona tao. Hitondra ny zanak'Israely ho any tany Kanana, any amin'ny tany tondra-dronosy tantely. Anio amoakanao amin'ny fahatorana koa Andriamanitra hanafaka anao, hitondra anao any amin'ny tany tondra-dronosy tantely izy. Zany hoe matoa ianao afahana dia misy antony. Teninao zany eo akaikinao, matoa ianao afahana dia misy antony. Ary antony tsara, antony tena mahafinaritra ary tena tianao. Satria hoentin'Andriamanitra any amin'ny fitahiana manana mbiampy ianao. Amen. Natao hoe tany tondra-dronosy tantely dia midika fananakarena zany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy 7:7. Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Io fahorianao io hitan'Andriamanitra io. Io fatitra rehetrarehetra mamatra anao io hitan'Andriamanitra io. Efa reko ny fitarenana ozy izy noho ny ataony mpampiasa azy. Iza le mpampiasa azy? Farao. Galasiana bavy, ren'Andriamanitra ny fitarenanao andro manalo eo. Fantatro ny alahelony. Io alahelonao io tsapan'Andriamanitra io. Raha misy zany olona tena bien placé matsapa ny alahelonao dia Andriamanitra. Ny olona tsy matsapa ny alahelonao zany, iny le mahatonga anao miteny ka tsy tsapanareo mihitsy le izy, ka tsy ho tsapany mihitsy koa ka. Andriamanitra ihany matsapa an'le izy. Satria Andriamanitra mpamantatra ny fo sy mpandinika ny fo. Na inona tepitepy sy alahelinao, Andriamanitra ihany no mahafantatra an'izany. Ary Andriamanitra ihany ny afaka tena hicomprendre anao ao anatin'io adinao io. Hitantara amiko ianao za mety hicomprendre ihany, fa Andriamanitra hafa mihitsy. Zany hoe Galasiana bavy, ny zanak'Israely a, zay nandevozon'ny Farao tao Egypta, ny tena marina dia ny tarainy ireo, ny tomano ireo, ny nalahelo ireo. Mety efa nyteny mihitsy ary izy io tena, angamba tena tsisy zao Andriamanitra zao. Angamba tena tsisy zao Andriamanitra zao. Fa aiza ary Andriamanitra e? Zao fahoriana izao ve dia tsy hitan'Andriamanitra? Ohatran'le teneninao indraindray ihany. Mety manao an'izany ianao indraindray ao anatin'ny fahoriana andalovanao io hoe aiza ary Andriamanitra? Mba hitan'Andriamanitra ihany ve zao ady atrehako zao e? Mba mihaino anahy ihany ve Andriamanitra e? Mba ireny Andriamanitra ve zao alaheloko zao e? Fa zao ny tena marina dia sady hitan'Andriamanitra sady enin'Andriamanitra no fantatra Andriamanitra le izy. Ndao hiteny an'izany tsika eo amin'ny akaikinao. Sady hitan'Andriamanitra, ny enin'Andriamanitra, ny fantatra Andriamanitra mombanao rehetra hoe. Tsisy zavatra miafina amin'Andriamanitra. Zany hoe tao anatin'le fijaliana zany ny zanak'Israely, Andriamanitra maheno anazy. Enao anatin'ny fijaliana io, Andriamanitra maheno anao. Mahita sady matsapa an'izay tsapanao. Ny ranomasonao latsaka io, enin'Andriamanitra. Rehefa hoe vonoiny Kainy Abela, dia nanontanian'Andriamanitra hoe Kaina, aiza ny rahalahinao? Dia ozy izy Abela hoe tseko sady ny avinavina, za nga mpitandrina ny rahalahiko. Dia ozy izy Andriamanitra aiza izy fa mitaraina amin'ny tany ny rano. Ny ranomasonao dia tandido ny ranonao ihany koa, satria ainy iny. Zay ranomasonao latsaka rehetra hatramin'izay, ny latsaka tamin'ny tany mitaraina amin'Andriamanitra iny tany iny.
tsy haiko hoe impiry ianao mitomany fa mitaraina amin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra io ranapavy a, fantatr'Andriamanitra io rahalahy, fa zao ho afahanao tany Egypte nareo anio. Dia ozy izy Andriamanitra hoe rehefa nahita zanak'Israely tao, efa nidina ozy izy zao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina. Efa nidina ozy izy zao ny efa nidina, Andriamanitra efa nidina. Dia rehefa niteny azavy Andriamanitra dia nilaza tamin'ny zanak'Israely, sy tamin'ny zanak'Israely izy hoe ry zanak'Israely, tonga anio anafaka anareo, mivoady manarana. Ka Andriamanitra miteniko, nanao an'izay ve izy? Fa inona no nataony? Naniraka ny mpanompiny izy. Rehefa niteny izy hoe efa nidina Andriamanitra, aika Mosesy nirany. Wow! Mosesy ve nefa Andriamanitra? Mosesy tsy Andriamanitra, fa iraka Andriamanitra. Dia le iraka Andriamanitra no tenen'Andriamanitra hoe efa nidina. Zany hoe io mpanompon'Andriamanitra io zany. Androany eto ny fanafahana anao androany. Ho afaka ianao androany. Na inona mamatra anao, ho afaka eo amin'ny tanan'ny Farao ianao. Na firy-taona na matora ny Farao anao, tsy maintsy afaka ianao. Satria Andriamanitra mihitsy no tonga eto androany amonjy anao eo amin'ny fatotra anao io. Androany zany a, na inona zavatra mamatotra anao, mety fazarany ratsy, mety fahantrana, mety zanaka maditra tsy haiko, vady maditra, tokantrano tsy milamina, trosy, dia hiteny anao androany hoe Andriamanitra mihitsy no amahany io fatorany anio. Fa mila mino ianao, mila mino ianao. Resaka n'le fanatra holokausta teo, fa ny tena marina isika sy ianao mihitsy no endrasan'Andriamanitra holokausta. Zany hoe ny tena tsika rehetra mihitsy no endrasan'Andriamanitra tolotra anazy. Raha nandany Mosesy tsy afitra ny zanak'Israely, fa nanaiky Mosesy anolotra ny tenany ho holokausta an'Andriamanitra. Zay manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra tsisy tazomina ny ray azy. Dia zao tsy vitany hoe ho afahan'Andriamanitra ianao, fa anafaka olona maro be ihany koa ianao. Satria ny tena marina dia zao, Mosesy anie nafahan'Andriamanitra vao nanaiky an'le iraka nampanirahan'Andriamanitra anazy. Vao nanaiky izy tamin'ny Andriamanitra nyseho tamin'ny alalany romemy le ny rehatra. Nafahan'Andriamanitra tamin'ny tsy fahaizana miteny izy. Satria Mosesy natao ohatra hoe ahoan'Andriamanitra nanaovako an'izany, zany rehefa miteny ka miakanakane, andana foana ozy izy. Mosesy amin'izao no resahana, anisany resahana be indrindra amin'ny tantaran'ny Baiboly. Afaka izy. Ary Mosesy le tsy nahay niteny, navita nitarika olona manalinalina. Izany malala raha atao anatintsika ato, isy olona hitarika olona manalinalina. Amen. Mety société zany, mety fiangonana zany. Ny olona afaka no afaka hitarika olona manalinalina. Amen. Ravana malalo amin'ny tompo a, amarana koa satria mandeha dia mandeha ny fotoana. Amin'ny fidirana faharoa tsika hiditra lalindalina, tena hianatra tsika amin'ny fidirana faharoa. Fa zao ny afatra dia tsotra galasianapavy. Io adinao io efa hitan'Andriamanitra io. Io fahorianao io efa ren'Andriamanitra io fitarainanao io. Fantatr'Andriamanitra io alahelinao io. Ny fitarainanao zay mitaraina amin'ny tany enin'Andriamanitra zany. Fa zao naniraka ny mpanompiny izy dia hoy izy hoe efa nidinao amonjy azy amin'ny tanany Egyptiana.
tsy Andriamanitra akory le mpanompony fanirahany fa na iza manana endrika farao mamatitra anazy amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy ho afaka eo an-tanany farao izy. Amen. Ndao tsika nao hetsika ara-panahy anapatapaka ireo fatitra rehetrarehetra izay namaritra anao, na inona fatitra rehetra namaritra anao dia hivavaka tsika androany. Vonona ianao hivavaka.